Salama tsara tompoko. Miarabanao indray amin'ity marainany alarobia faharoa amby roapolo ny telo amby roapolo ny volana jolay 5:20 ity tonga soma tsara eto amin'ny radio RFM 2 faly ao miaraka aminao amin'izao maraina izao ary mangataka amin'ny herin'ny Jehovah tsika mba hitatana amintsika nyity maraina ty amin'ny zavatra rehetra izay ho ataontsika haingan'ny anjelin'i Jehovah tsy hisaraka amintsika mandrakariva mba amin'ny hery sy tanjaka antsika satria sarotra mafy ary tsy hoe mandeha irery tsika satria eo foana izy miaraka amintsika amin'izao tontolo izao ary aza dinony mivavaka aza dino ihany koa ny mandray ny afatra rehetra izay omen'Andriamanitra ho anao na amin'ny tenin'ny faminaniana izany na amin'ny radio sy ny karazany Oasis, Orion, OPFI fanantenana ireo atao hoe mofinaina ny fianarana ny lesona sabata ny fiainona ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny boky mahafinaritra antsika amin'izao fotoana izao Exodosy tsy tadidiko tsony satria za ary tsy nianatra tamin'ity herinandro ity satria miasa alina foana ako mirava amin'ny ray maraina eo ako faly ao miaraka aminareo androany hiaraka iondroka tsika hiaraka hiderany anaran'Andriamanitra amin'ny voninahitra anazy amin'ity maraina ity apetraka eo ampelantananao mandrakariva Jehovah ray masina sy tsara indrindra ity tontolo androna ity mangataka ny herinao masina fanay masina avy aminao zay mba hanampy anay mba hahafahanay mba hahafahanay manome fitaratra ho an'ny hafa omeo anay zany fitaratra zany mba hahafahan'ny hafa mijery anay satria ny endrika eo ny tokony ho taratra ho an'ny hafa eto amin'izao tontolo iainana izao ampio zahay ary aza velanao rery amin'ny lalana rehetra izay alehanay ary mangataka fanampiana amin'ireo anjely izay fanampanantenanao anao nampanantenanao anay mba hanampy anay tsy hiala aminay amin'ny lalana rehetra izay alehanay apetraka eo ampelantanan'i Jesosy sa mivavaka izany amen. Misaotra tompoko. Miainao anatin'ny inona isika amin'izao fotoana izao tsy malahelo ve ianao mahita ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao ady tsy fahampian'ny sakafo mifahantrana amin'ny totongana ny mpanambola miha-manan-karena ny mpivarotra fitaovam-piadiana faly be satria miditra ny vola. Ny mpanao politika manararoatra sy miteniteny foana nefa ny olona ao amin'ny tany misy anazy tsy homan-kanina akory, tsy misy jiro tapaka ny jiro tsy misy rano tsy manana vahaolana ry zareo. Inona ary ny vahaolana? Raha hitenanao hoe ndao hiverina hiaraka amin'Andriamanitra hivavaka hifantoka bebe kokoa amin'izany Andriamanitra izany ireo tsy mino nahita ny herisetra noentin'ireo mpanjanaka sy ny misionera tany am-boalohany miezaka miteny anao hoe inona ny vitanareo hatramin'izay tsy aleo ve ny razana indray no atsoina sy ny karazany sy ny hafa ihany koa. Tadio fa manana fanantenana ianao ho avy tsy ho ely Jesosy ary tsy maintsy ho avy izy. Ndao ary tsika hiditra amin'ny fandaharantsika androany ndao ary tsika hiditra amin'ny fandaharantsika androany ao anatin'ny radio RFM 2 hiaraka aminao androany ako tsy ampiseho sara ianao satria misy zavatra tiako hozaraina aminao androany tiako hitanao tanteraka zany ilay zavatra tiako hozaraina aminao.
eny tompoko mitondra hafaliana ho antsika zany hira zany a mahafinaritra nanomeno anazy ara-misomaraina zao satria mitondra hery sy tanjaka tsy afaka miala amin'io Jehovah raha maisina io mihitsy tsika tsy afaka miala amin' Jesosy tsika ninninna zavatra izay ataotsika misy zavatra tiako zaraina aminareo satria mandreraka be mihitsy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao indrindra any amintsika any Madagasikara any ohatrany tsy mieritreritra ireo mpanao politika ohatrany tsy mieritreritra ireo olombelona fa tsy mieritreritra fa tsy ny tenan'izy ndao arany hiaraka aminao ako dia hizaranao an'izany zavatra zany tadio fa ny fandarantsika dia efa mahafinaritra satria efa manomboka misaotra anareo rehetra ako zay nandray anjara tamin'ny fizarana satria manomboka miakatra tsy moramora ny RFM 2 ao anatin'ny Facebook donc atsoatsika dia mety hiditra tanteraka ao anatin'ny RFM 2 ary mety lien fotsiny alefantsika eto amin'ny avia Herizo 100% adventiste dia mbola ao ihany koa an'ilay ary ny YouTube misaotra betsaka anareo azy nandray anjara satria mba nangataka taminareo ako efa enina sisa dia afaka mandefa direct makany ako misy antony matoa alefako any aminareo izy io satria misy projet be mihitsy tsika mbola tsy manana zavatra satria mba nieritreritretsika hoe havita zavatra ohatrany ataon'ny tantely Orion tsindriko eto mihitsy ny tantely Orion izay navita ho TV web tamin'ny alalan'ny fahaizany manokana ny taony men'Andriamanitra anazy sy ny talenta no men'Andriamanitra anazy
makasitraka rahalahy ary mitondra mbavaka anao foana amin'izany projet anao zany satria sarotra satria tsy misy afa-tsy YouTube no azoko ampiasaina, Facebook ary Vimeo lafo be mihitsy nefa ianao dia navita an'izany ao anatin'ny disque dur anao sy ny karazany mideran'Andriamanitra, makasitraka an'Andriamanitra amin'ny fahaizana sy ny zavatra rehetra omeny anao amin'ny fahalalana rehetra ombanao hatranany Jehovahandriamanitra rahalahy. Ndao ary tsika hiaraka amin'ilay zavatra tiako zaraina aminareo androany tadio tsara eto ambanin'ity tany ity dia tsy misy olona marina izay manao tsara kanefa tsy diso. Mpitoroteny toko 7:20. Ao arindrinao tsika dia hiresadresaka momba an'io nefa kosa tonga dia ho teneniko anao ilay niady maneran-tany mampalahelo jerefy tsara tamin'ny gouvernementan'ny Ukraine dia namoaka an'izao zavatra zao tamin'ity 2025 farany ity. Hitanareo tsara hoe tamin'ny 24 febroary 2024 ny fanjakana Rosiana dia nanafika ny Ukraine. Jerefy tsara ny zavatra hitanareo eo amin'ny écran eo azonareo jereva anao amin'ny site ny gouvernement ny Ukraine io 1245 jours 3 ans 4 mois telo taona efa-bolana sy 7 volana andro tamin'ny nangalako anazy eo amin'ny ray tapitrisa sy tonga amin'ny teny frantsay 1,045,220 miampy 7,700 ny olona maty any Ukraine fotsiny nandritra an'izay telo taona izay tsy ho teneniko ny any Russie. Ny zavatra simba ny aritenina ampiasain'ireo dia 30,722 na plus 42 simba perte totale mihitsy na tonga ny zavatra io. Ny avion 422, ny hélicoptère 340, char 11,041 miampy anankitelo, véhicule blindé 23,037 miampy anankiroa, système de roquette 1446 miampy anankiray, système aérienne 1,9 ary mbola miezaka nanampy ny États-Unis amin'ity volana ity. Ny sambo dia eo amin'ny 20 perte ny teneniko eto zavatra hoe zavatra nosombana, sous-marin anankiray, véhicule non blindé 56,041 plus 88, équipement spécial 3,935, véhicule aérien 100 pilotes na hoe drone 47,552 miampy 115 tamin'ity 2025 ity ary ny missile dia eo amin'ny 3,533 eo. Jereva anareo tsara ireo chiffre ireo tsy teny hoe raha ohatra anareo ka mieritreritra raha sorontsika fotsiny le olona maty sy le andro dia ohatrinona ny vola laniny ny mpivarotra na ny mpanao arma eto ambonin'ny tany nanomboka tamin'io hiavaka telo taona sy 4 volana ary 7 andro izao dia eritrereto tsara ny zavatra mitranga. Tsy janona lava ela amin'io ho arosoko aminao ihany ny manaraka. Ireto avy ny tanàna lehibe mampiasa vola amin'ny ady indisy hitako tamin'ny février 2025. Ny États-Unis ny voalohany indrindra tamin'ny 2023 nefa kosa tadio fa mbola États-Unis no mbola matanjaka amin'izao fotoana zao izay manana ilay antsoina hoe power index zany hoe 0,0712 mbola matanjaka be izy misy eo amin'ny 1,4 million ny miaramila ao aminy ary atsona misy miaramila vonona iasa zany ary misy atsonana hoe mbola azo atsona réserve amin'ny filazana azy 44,000 ny vatsim-bola entina ampiasaina mba hanaovana ny ady dia eo amin'ny 770 milliards de dollars izany hoe 688,8 milliards d'euros ary manana 5,550 ogive izay no fantatra fa tsy fantatra hoe firy. Le ogive dia anisany atao hoe bomba nucléaire matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany, zany hoe matanjaka indrindra afaka apokany afaka zay anao mbola tsy fantatra hoe tena firy exact fa zay ihany no zavatra nytenenina. Ny Russie manaraka an'izany la Russie manana power index 0,0714 zany hoe 850,000 miaramila aperinasy efa miamiana izy amin'izao fotoana zao noho ny ady ao amin'ny Ukraine zay mahatonga ny Korea manampy anazy 250,000 réservistes ary ny vola ampiasainy dia mitetina 154 milliards de dollars zany hoe 137,8 milliards d'euros manana bomba nucléaire izy 6,255
bomba nucléaire. Samy hafa ny ogiva sy ny bomba nucléaire fa tsy anazava an'izany aminareo andro any sady mety tsy fantatro satria mbola mila miverina mianatra amin'ny la Chine. Nahita ngamba fa tena matanjaka be mihitsy tamin'ny démonstration an'ny fête nationale hoe wow ny Corée sy ny la Chine fa non fa telo izy fa telo. Power index de 0,722 2 millions miaramila zany izy no betsaka indrindra eto ambonin'ny tany. 510 000 no miandry mandany eo amin'ny 250,2 milliards ny chinois amin'ny resaka ady ary 227,4 milliards d'euros eo izany manana amin'ny fiarovana eo amin'ny 350 bomba nucléaire izy araka ny voalaza fa tsy fantatra zay tena marina. Ny Inde zay zanatany Angleterre nefa amin'izao fotoana zao dia miakatra eo ambonin'ny Royaume-Uni. Jerevy tsara index power index 0,10,25 1,45 millions miaramila aperinasa vonona iady ary 1,15 millions ny réserviste zany ny vola ampiasainy dia 49,6 milliards de dollars zany 44,4 milliards de dollars. Maninona amin'ny resaka an'io zavatra io ho teneniko anao izy rehefa avy eo teneniko anao izy rehefa ho toizy any aloha izy. Royaume-Uni jerevy tsara ny andisiny powerny Inde nefa jerevy ny tanànany mandeha tongotra tsy misy kiraro be da be mihitsy n'izy ireo nefa jerevy ny vola laniny fotsiny zay fotsiny dia fahafantarantsika hoe pourquoi nahoana maninona. Le Royaume-Uni ny power index dia 0,436 manana miaramila eo amin'ny 194 000 eo izy ary misy eo amin'ny 37 000 miandry atsona fotsiny. Ny budget dia eo amin'ny 38 milliards de dollars ary eo amin'ny 34,4 milliards d'euros zany. Manana eo amin'ny 250 bombes nucléaires izy selon prix. Ohatran'io koa ny États-Unis sy ny Chine na ny Inde araka zany eo amin'ny eo zany efa tsy tena fantatra hoe firy izy exactement amin'izao. Hiditra amin'ny manaraka tsika Corée du Nord, Corée du Sud matanjaka be mihitsy io hitanareo io izy ao amin'ny 555 000 soldats ary 500 000 réservistes be da be mihitsy zany ary ny budget 46,3 milliards de dollars. Lazaina fa tsy manana bomba nucléaire izy nefa atahorany reo tanàna anankifolo amin'izao fotoana zao reo matanjaka anankifolo nomeko anao reo satria manana bomba nucléaire izy fa tsy miteny. Janona kely eto ahako Corée du Nord araka nefa andresako anareo afaka maly dia anisan'ilay tanàna antsoina hoe mandrehatra jiro ao anatin'ny adiny 4 fotsiny isan'andro nefa be da be tsy mahantra nefa miaiky an'ilay mpitondra firenena izy amin'izay fotoana zay. Raha ohatra tsika ka mijery ny budget dommage tsy hitanareo ny écran satria tsy mandeha ny lien. Ny défense-ny rasy fa amboariko kely izy dia hitanareo ataoko ohatran'izao amin'izay hitanareo izy afaka mijery anareo amin'izay hop ahenako kely fotsiny izy hops ataoko ohatran'izao ok. J'aime pas tsy manino asoriko ok. Oh là là ok asoriko fa tsy manino ok. Ny Pakistan dia adversaire ny Inde jerevy tsara 0,694 ny power index tany. Io pays io dia mifaninana amin'ny la Chine sy ao agnatin'ny akaiky ny frontière ny Chine sy Inde ary manana miaramila soldat manana miaramila 640 000 ary réserviste 500 000 manana budget 7,7 milliards de dollars zany 6,9 milliards d'euros. Ok, manana ogiva 165. Jerevy tsara Pakistan tanàna anisan'ny atao hoe musulmane matanjaka be. Jerevy tsara ny fananany nefa ny tanànany anisan'ny atao hoe mahantra ihany koa zany misy tsy manana jiro misy tsy manana rano tsy ampy sakafo sy ny hafa rehetra ihany koa nefa jerevy ny vola ampiasaina hoentina ampiasaina hoentina iarovana ny tanànany.
baraingo be question Japan tsy mampanina anahy koa 0,711 ny andisin'ny power index mana miaramila soldat 240 000 izy ary 55 000 réservistes manana budget amin'ny défense izy 47,5 milliards de dollars ary koa 42,5 milliards eo amin'ny 42,5 milliards d'euros lazaina fa tsy manana bomba nucléaire ny japonais nefa atahorany hafa ihany koa hoe inona ny zavatra ataony ao. Ny Israel tsy voatanisa ao anatiny satria Israel ihany koa matoa atahorana dia manana bomba nucléaire. Fanontaniana manitikitika satria tsy teny momba ny Frantsa ako. Raha ohatra nareo ka nahita tamin'ity 2025 ity nahita ny zavatra ny démonstration ny Chine nanomboka tamin'ny mois de janvier misy ny atao hoe mpitondra drone chinois 2025 rongatra be mihitsy izy mahavita mitondra hatrany amin'ny firy drone ry zareo zany efa mifantoka ao anatin'ny oro zareo mahatonga ny États-Unis mangovitra. Tsy miresaka momba ny ady lehibe efa telo mihitsy ny ako na miresaka momba ny zavatra ohatran'izany fa tiako ampiseho anao fotsiny hoe inona ny antony mahatonga ny zareo mandany vola be ohatran'izao. Ny autonome io dia 9 jours sans pilote. Avery quoi 9 jours sans pilote. Mavesatra be mihitsy le izy. Vola be ny lany zareo amin'io ary mitondra porta drone izy ary drone be da be no afaka alefany zareo eny ambony eny afaka mandefa misy ny pitsikilo misy ihany koa ny atao hoe afaka mandefa bomba atomika misy ihany koa ny atao afaka mandefa reny bomba kely ohatran'ny ogide sy ny karazany reny tonga dia mandeha amin'ny tanànanao azy ampiasain'ny ry zareo miaraka amin'ny Russie amin'izao fotoana izao. Mamperitreritra le izy mahatonga zaina. Hotoizantsika ihany le izy saingy kosa misy zavatra mampalahelo anahako izy mba misy mieritreritra ve izy reto. Aty amin'ny tany manitra ohatran'ny hoe sub-saharienne reto raha mipoaka foana ny ady za tsy miteny mihitsy hoe misy ny rasiste na sia za tsy dia d'accord loatra amin'izay satria tsika olombelona mitovy na dia miexiste ara le izy. Maninona ny tsy rarahina reto zavatra reto fa vao mipondraka ny ady tany amin'ny tany mahery ohatran'ny hoe Ukraine tamin'ny zareo samby fotsy dia tonga dia nisy ny fanampiana nefa ny ato guerre qui passe izy sous les radars des médias. Mafy be mihitsy ny zavatra miatra amintsika any Afrika amin'izao fotoana izao ary mahatonga olona be da be mihitsy tsy mihinan-kanina, tsy ampy rano, tsy ampy sakafo, tsy mahita fianarana ao amin'ny atao hoe sub-saharienne. Sub-saharienne dia mampapartirana efa sarina avoaka anareo misy rehetrarehetra momba ny Madagasikara iny. Problème dia ny ara-politika, fitiavan-tena sy ny karazany rehetrarehetra reny ary koa ny ara-politika. Hotoizantsika ilay izy eo amin'ny 700 milliards eo ny miaina ao anatin'ny 700 millions extrême pauvreté ao anatin'ny fanteniko anareo maly 2,5 dollars par jour. Extrême pauvreté. Zany hoe ao anatiny ny Afrique subsaharienne. Nefa kosa misy zavatra tiako ampiseho anao zay mahaliana anahako na ny mieritreritra anazy. Ohatrany hoe averiko aminao le izy eritreretinareo hoe ohatran'izao ny fiantraikany tamin'ny misy problème be mihitsy le izy fa tsika tsy janona amin'iny. Ok. Fa surtout ity anankiray ity ny tiako hojerevanao. Classement par zone géographique ny indice ny corruption ao anatin'ny tanàna tsirairay avy. Iza ny tsy manao corruption indrindra. Mahitanareo miran rehetrarehetra zay ataoko. Raha tsy diso ako any amin'ny 140e any Madagasikara. Ao Afrika Madagasikara dia eo amin'ny 33e eo ao anatin'ny indice corruption eo anatin'ny fanjakana anankiray. Mampalahelo mieritreritra an'ilay izy nefa jereo ny fitaovana ampiasainy zareo hoentina hamonoana olona nefa Andriamanitra ny tena ao anatin'ny didy folo hoe aza mamono olona. Tadio tsara mihitsy fa Andriamanitra raha nandray anjara tamin'ny ady tamin'ny voalohany tsy hoe nandray anjara mba te-hampafantatra ny tanàna ohatran'ny Egypte, Assyrie zay raha tsy diso ako ohatran'ny hoe niady tamin'ny Samson sy ny karazany reny mba te-hampiseho na Babylone mba te-hampiseho fotsiny izy hoe
hoe zao no Andriamanitra tokony jerevanareo ahako apartirany Babilôna, Medo-Perse, grek, Andriamanitra tsy nandray anjara mihitsiny tamin'ny ady fa ny olombelona no nanomboka ny ady ary amin'izao fotoana zao izy misitaka mihitsy ny Andriamanitra tsy miditra amin'ny resaka ady isika olombelona ihany no mifamono mahatonga antsika mahanitra mahatonga antsika tsy mihinan-kanina ary zay mahafalifaly antsika olombelona amin'izao fotoana zao ampiseho anareo anty indisy ty ako dia ho hitanareo tsara izy ampiakariko ohatran'izao izy jerevanareo tsara Danemark, Finlande, ny indisy, Allemagne, Irlande 74 niakatra, Luxembourg 81, Hong Kong niakatra 60 nahazo vert zany izy taloha izy tany ambany jerevanareo tsara Canada sy ny karazany États-Unis, Israël niana 59, Botswana niana 55 sy ny karazany manomboka hiditra isika jereva subsaharienne jerevanareo tsara ny andizy manomboka eo amin'ny hiditra menamena tsika jerevo tsara Île Maurice 54 averiko mampijerenao Seychelles jerevantsika Seychelles eo akaiky Madagascar Seychelles 23e mandisy corruption Seychelles eo akaiky Madagascar 23e dans le monde ary voalohany eto Afrique tsy misy corruption firy jerevo ny andisiny tsy mamenatra ve zany tompoko ohatrany ahoana ny habean'ny Seychelles ary ohatrany ahoana ny habean'ny Madagascar idy tsy manao politika ahako fa juste mampiseho anareo satria misy zavatra tiako atongavana any amin'ny farany hidina ihany tsika jereva Koweït 43 manomboka eto tsika dia miditra Argentine 38 Brésil 38 Côte d'Ivoire manomboka eto tsika dia hiditra Bosnie, Gambie, Indonésie, Malawi, Népal, Sierra Leone, Algérie, Angola, Salvador, Kenya, Niger, des Centroite, Nouvelle-Guinée, Togo, Gabon, Belize, Madagascar 142e ary raha ohatra ny aka hijery ny indisiny eto Afrika dia eo amin'ny 33e eo a Madagascar tsy mamenatra ve zany tompoko tsy mamenatra ve na mijery zavatra ohatran'izany amin'izao fotoana zao eo amin'ny tany misy atsika satria betsaka loatra reo manitra iverenako lay slide-ko programako androany mba ahitanao safady iverenako ny slide-ko androany zay ho ampisehoko anao ok rehefa nijerijery an'iny tsika misy zavatra nampalahelo tiako jerevanao hitako tao amin'ny paginy sambatra samsle ho ampisehoko anao satria mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny tanàna tsy mpanao politika ako fa mampatsiahy fotsiny mamenatra tompoko mamenatra ny zavatra mianatra any amintsika any mahatonga antsika ohatran'izao menofinaritra aloha ary mila manambola vao mazomara raha mbola manta leo salama ihany rekto factura version verapa amokarazana no hidirana hôpital mila manambola vao mazomara mila manambola vao mazomara raha mbola manta leo salama ihany rekto factura version verapa amokarazana no hidirana hôpital mila manambola vao mazomara ok mila manambola raha vao marary amokarazana hiditra anaty hôpitaly tsy manao politika zahako fa kosa misy zavatra mampalahelo mitrangana amintsika any jerevo tsara ilay andisy teo 143e ao anatin'ny corruption tsy te ampiseho anareo ako hoe firy ny rang atsika any amin'ny fahantrana eto ambonin'ny tany tsy te hiteny anareo satria tsy mpanao politika ako fa anjarantsika rehetrarehetra no mieritreritra tsy anjarako satria tsy miditra ao anatin'ny politika ny zavatra ataoko fa kosa mampieritreritra tompoko mampieritreritra raha mijery ny fananan'ireo mpanao politika manao tsinitsinina antsika na dia afrikana subafrikana ny teneniko fa tsy miteny amin'ny Madagasikara fotsiny ako manana trano aty amin'ny tany ohatrany hoe malaza mantsy zao hoe Costa Rica satria Suisse efa tsy dia mandray firy-tsony any Arabie Saoudite sy ny karazany ny Dubai sy ny karazany ireny mampiseho ny fananany fa miafina mahamenatra tompoko mahamenatra nefa ny vahoaka madinika dia mijaly
tsy fidino azy ireo no tonga, tsy fidino no tonga eto amin'ity tany ity. Raha mbola teraka ny olona anankiray dia bénédiction an'Andriamanitra na dia misy ara amin'ny vahotany. Bénédiction raha mbola teraka ny olona anankiray. Tsy anjara mpitondra fanjakana mihitsy nanao tsinitsinina ny malaka fahantrana na ny manao tsinitsinina ny olona izay nomen'Andriamanitra bénédiction satria matoa izy tonga eo dia mbola sitrapon'Andriamanitra. Matoa izy nivoaka ao anatin'ny kibon'Andriamanitra, ao anatin'ny kibon'olombelona anankiray dia mbola sitrapon'Andriamanitra, izay mbola manana anjara ny amin'ny fiainana mandrakizay reny olona reny. Tsy ianao mihitsy no tokony hitondra olona makany amin'ny fahafatesana, tsy anjaranao mihitsy fa anjaranao matoa ianao lany teny rehetrarehetra momba ny sub sahiriana rehetrarehetra ako matoa ianao lany, matoa ianao afaka mitondra fanjakana dia anjaranao manao izay atsaratsara ny vahoakanao satria izay no ny fidianana anao. Tsy miditra politika satria tsy mpanao politika fa fahatezerana ny ako amin'ny tsy fisainana izay hoentina roa mpitondra mpanararoatra sy corruption fotsiny nataonareo ao anatin'ny tanany olona mahanitra sy miaritra ny fangejana izay ataonareo eto amin'ity tany ity. Misaotra tompoko. Ndao raha hotoizantsika ny programantsika androany satria fahatezerana kely iny androany napatezitra anako nahita an'ilay indisy corruption miatra indisitsika 143e eran'izao tontolo izao. Mahamenatra tompoko, mahamenatra mahatonga anako voana kely amin'ny zavatra tsy tokony hidirako, tokony heritreritra fotsiny tsika satria misy olona fantatro be da be mpanao politika ao ary fantatro fa Andry Rajoelina mijery anahako, fantatro fa mijery anahako ny présidence de la république satria ao anatin'ny compteny ao ako tafiditra ao anatiny ao ary tiako fantany zany tokony heritreritra izy ary fantatro daholo ny secret rehetrarehetra fa tsy te hiteny fotsiny ahako, mangina fotsiny problème ma satria tsy mpanao politika tompoko, anjaranao ny tokony miheritreritra. Ndao ary tsika hiditra amin'ny zavatra anankiray ny programantsika dia iaraka amin'ny 10 minitra sekoly sabatsa mofinaina antsika androany izay mitondra lohateny raiso ny fahazavana ka mandehana aminy. Fahamerabetsika rehefa tsy ty larobia maraina fa 13 ny volana jolay ity. Soan'Andriamanitra isika fa mbola mihena izao fotoana izao indray afahantsika mandray ny teniny. Alohan'ny derantsika namofinaina an'io dia hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao zahay ny amin'ny tombonandro izay menao anay an'io. Misaotra ihany koa mamoa anay ny mandraisanay ny fahamarinana avy aminao. Nkahirezo izahay ary voky zava-tsoatra any. Engavy anao mankinisa tsokantrano izay miaino izao fandarana izao ihany koa. Anaran'i Jesosy, amen. Ilay teny mofinainantsika androany dia manao fitiavana, firaisapo ary fahalemem-panahy. Nalaina amin'ny Kolosiana 3:7-7 manao hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaora n'Andriamanitra iray amin'ny alalany, amen. Andraikitra lehibe no mianja ireo natao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Miezaha mahatakatra ny hevitra ilay teny hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Efa nanolo-tena haneho ny fiainan'i Kristy ianareo ao amin'ilay fiainam-baovao izay nidiranareo. Efa maty ilay fiainana teo aloha ary fiainana vaovao no hidirana miaraka amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny voadiny batisa. Aseho ny akanton'ny toetran'i Kristy. Aoka ny teniny ilay manao hoe hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianaraka, mifananara, misalamy sy ny fiarahana ary ny tononkera-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra ozy izy. Natao ho hita ao amin'ny fiangonana ireo zavatra rehetra ireo ary tokony ho hita eo amintsika ihany koa ny fitiavana, ny firaisapo ary ny
ireo ota vita talohan'ny fiovam-po dia natao faty miaraka amin'ilay olona taloha. Tokony ho tafian'ilay olona vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy ny famoram-panahy, ny fanetsetena, ny fahalemem-panahy ary ao anatin'izany ny fandeferana. Ireo zany dia zavatra tokony ao aminao. Ireo izay efa natsangana miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny fiainam-baovao no olom-bo afidin'Andriamanitra. Masina ao an'Andriamanitra ianao noho izany ary ekeno malalany. Araka izany dia eo ambany fanekeny masina ianao mba hiavaka amin'ny toe-tsaina manetsi-tena. Mila mitafy ny akanjom-pahamarinana tokoa isika. Miavaka amin'izao tontolo izao isika amin'ny fisainana sy ny fanao, ary mampiseho kosa fa mianatra amin'ilay nilaza manao hoe malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho. Raha tsapantsika fa niara-maty tamin'i Kristy tokoa isika, raha azontsika ny voady izay natao tamin'ny batisa, dia tsy hanan-kery hisarika azy handany Kristy mihitsy izao tontolo izao. Raha miaina ny fiainana Kristy eto amin'izao tontolo izao ianao, dia piray amin'ny fomban'Andriamanitra. Koa rehefa hiseho Kristy izay fiainantsika, dia hiara miseho aminy amin'ny voninahitra ihany koa isika tsirairay avy. Amen. Tompo malala ho mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Tsy vitanay samby rehetra eo raha amin'ny herin'ny tenanay irery ihany. Ampatsiahiva ao aminay manjakariva ireo voady izay efa nataonay teo aminao indrindra ny voadin'ny batisa, ary fotosoa rehetrany izahay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko nafinahitra ny enao an'iny tsy misaraka mihitsy antsika miaraka amin'ny 10 minitra ekôly sabata miezaka manao zavatra tsara foana hoentina hitondra anareo anome fahafapo anareo mba ahafahanareo miatrika an'ity andro maraina ty na le andro mandritra ny herinandro mba ahafahanareo mandinika tsara fa ilaina miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tatao dia misy zavatra kely matetika mandefa ny tsy maintsy miova ny fiainanao. Androantsika dia resadresaka momba ny atao hoe biby lava. Mijery efa finaritra tompoko. Misaotra ny tompo isika afaka mifampahireto ry havana fahazavan-tsaina izay nomeny tompo. Tsy dia te hampiasa loatra le hoe révélation foana satria be dia be koa mampiasa le terme dia milaza azy mahita révélation foana, nefa koa le izy terme fa teny frantsay zany ho an'izay rehetra ataontsika hoe nanehoan'Andriamanitra zavatra, nisy fanambarana dia avy amin'ny tompo daholo zany rehetrarehetra zany, ka tsisy mahamenatra koa miteny an'izany sady tsy mampatahotra fa misy olona sasany misimba saina koa mantsy ao anatin'le hoe dia milaza azy ho mahita révélation koa ty rahalahy ty fa teny ampahirezana antsika zany dia nomeny tompo an'ity teny ato amin'ny Exodus 4 ty rehefa niantso ny Mosesy Andriamanitra mba hanafaka ny zanak'Israely dia nandà foana zany Mosesy. Anankiray amin'ny famantarana izay nataon'Andriamanitra no tiako zaraina amintsika eto hoe mikasika an'ilay tehana. Be dia be zany zavatra azo raisina ao anatin'io fa ilay tehana ty zany no tena tiako resahana kely eto hoe eo amin'ny fiainantsika zany rehefa hanehoan'Andriamanitra fiantsoana manokana ohatr'izay ianao te haneho fahagagana eo amin'ny fiainanao manokana Andriamanitra, dia manontany izy eo amin'ny Exodus 4 zao eto ny Mosesy dia hoe inona ozy izy eny an-tananao iny, andininy faharoa,
arojo zao fa taminy inona moa iny an-tananao de nyvaliny hoe tena ty zany tena zany aloha de hazo efa maty ny tena ihany koa zany de ampiasaina ma hoe mpiandrondrian'ny mosesy de tsy maintsy lava tsara zany hazo matanjaka sy mafy no anaovana an'io matetika ny tehandry zareo zany dia ho an'ny mpiandrondry de misy mety misy mibeloka kely tokoa ery satria indraindray iny no androhitana an'ilay ondry eo amin'ny tenda na anakisahana azy sy ny sisa de tena tio izy mosesy de hoe atsipazo amin'ny tany iny tehana lava mihoatra n'ilay olona mihitsy zany satria be deabe ny zavatra atao fa tsy tehana kely reny akory fa afaka manao recherche itsika manao na ny endriky ny tehina hatramin'izao any amin'ireny faritra reny de hoe atsipazo amin'ny tany iny de natsipy tamin'ny tany ka tonga mena rana de nandositra azy mosesy lay lesona zany de zao hoe lay tena de amin'ny mosesy de izy Andriamanitra atsipazo de nivadika mena rana lay tena mba hitretinao nge zany hoe raha mba hoe biby lava kely satria tena lava zany biby lava tena mety hoe tena ngeza tsara zany le izy satria ohatran'ny tena ny alavany ary zay nahatonga ny mosesy hoe ary io zany matoa nandositra mosesy de tsy biby lava kely aloha le izy sady biby lava tonga de fantatry mosesy raha biby lava ny anefitra hoe tena tonga de lay mahafaty mihitsy ty misy pozina mahafaty ty karazany anankiray ty ka rehefa nitsipy tery zany le izy tena de amin'ny mosesy kanefa rehefa mivadika biby lava de natahotra azy indray mosesy indraindray zany ty lesona indraindray io fitahiana sy ny fitaovana anaovan'Andriamanitra fahagagana io amina endrika mena rana zany de ozy izy ny tenin'Andriamanitra eno tsara nge ty ainjiry ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny de nanitra de eo zany aloha hoe iny zany le biby lava fa mandeha eo de mitsoka mosesy de ozy Andriamanitra hoe ainjiro ny tananao de raiso amin'ny rambony mba imagine eo anke zany zavatra asian'Andriamanitra atao zany hoe raha misy koa zany ny zavatra dangereux mandray biby amin'ny rambony tena manana pouvoir satria raha raisinao amin'ny rambony le biby lava raha ny tena izy zany mijery ava documentaire ianareo fa rehefa andray biby lava zany ny hoe tena raisina mihitsy ny biby lava de misy pince fiketohandry zareo azy na eny amin'ny vatany na eny amin'ny toerana sasany eo amin'le biby lava mandra-pandray any lohany mihitsy fa ny lohany zany kanefa zany mosesy izy to asiana mandray ny rambony ka raha mifototra zany de mety mipetaka andray le biby lava de fa zay no izy de mba hitretange zany zavatra atrehy mosesy zany fa voanahino an'izay hoe raiso amin'ny rambony tena ozy mosesy hoe tena moro vy fa ty aleo mankatoa an'izay zavatra zay ka ohatr'izay mihitsy io fitahiana io indraindray ohatra ny endrika biby lava de mampatahotra le biby lava tiako resana zany de tsy le hoe mety ho zavatra mila fiakana anao le fitahiana raiso amin'ny mosesy le tena raiso le tena fa aza andosira ka na somaro mila risika aza le fandraisana an'le izy mila décision mety miakina manaina mety mafimafy kokoa zany ny fandraisana an'ity décision ty ny indrindra amin'ny fiarahana amin'ny tompo ho an'izay rehetra tsy tena sahamanao an'izay de tena mila mandray an-tanana mihitsy zany hoe tena raiso amin'ny rambony mihitsy le izy fa indraindray tsika mandositra indray de ny zavatra aorinan'io zany de ny fomba nanaovan'Andriamanitra ny fahagagana rehetra tamin'ny alalan'io teny io raha tsy ilaza fotsiny hoe nainjitra teo amin'ny amboniny ely ny tena mivadika toy ny rano maty daholo ny azan-drano da diditsika ve hoe iny ihany koa no nasenany kapoka ny tany dia endro fa feno ireo ny sahona tahak'izay koa ny lalitra manerana ny Egypta ray manontolo ary tadiditsika ve fa iny tena iny no nasenana injitry mosesy teo ambonin'ny ranomasina mena de nizara roa ny ranomasina lay tena tahaka mena rana tary le nandosirana teo nefa tenanao ihany io fa rehefa endrika hafahafa le izy
dia ohatranao zany hoe tsy azo raisina ny décision-ny amin'ity ohatra mampatahotra izany ka be dehibe zany tsika ny hoe inona ny eny an-tananao eny ray alina ve ny eny aminao ary zato ve dimanjato ve anao fahagagana amin'izany Andriamanitra inona ny eo aminao ao mety akoho lahy anankiray ve tsy hoe ndana akory mampiady akoho dia mahazo vola be ianao tsy izay le tiako resahana mety akoho mpivady ve ny eo aminao ao tadidio fa afaka anaovan'Andriamanitra fahagagana zany mety inona ny ao aminao ao mety bidon ve ny eo aminao ao mandehana fa ny zavatra rehetra izay ao aminao ka omenan'Andriamanitra ary amin'ny fisaina sy ny fofeny finoana sy fankatoavana ny Mosesy dia nankatoa fotsiny izy hoe raiso ny rambony iny dia vany raiso Mosesy dia anaovan'Andriamanitra fahagagana amin'izay fotoana izay ka izao samy mandray amin'ny rambony mihitsy ireo zavatra rehetra izay mety mampatahotra anao mety mampisalasala anao latabatra kely anankiray ve ny eo aminao mino fa rehefa manisy etam-barotra eo amin'izany ianao dia anao fahagagana ny tompo tsika zany matahotra mandray décision matahotra manao zavatra inona masinina fanjairana ve ny eo aminao tsisy afa-tsy izay ve anao fahagagana amin'izany Andriamanitra ary mbola iresaka an'izay ihany koa isika amin'ny vidéo antsika manaraka hoe inona ny eo aminao fa karazana avant-goût zany resahako antsika izany ka izao anao fahagagana amin'izay eo aminao Andriamanitra zay operan-tananao izay misy eo aminao ary tadidio fa rehefa ampinoana sy ampankatoavana no anoloranao an'izany bisikleta ve ny eo aminao ny bisikleta voizin'ny olona mpankatoa sy manam-pinoana dia misy fitahiana sy fahagagana inona ny eo aminao antsim-bilona ve ny eo aminao gony anankiray ve ny eo aminao mandehana fa anao fahagagana aminao ny tompo mahereza fa anao mihitsy le zavatra efa homanin'Andriamanitra fa indraindray izy ohatrany mampatahotra toa mena rana dia mandositra indray hoe fa fitahiana lehibe iny le tehana mivadika mena rana iny ho amin'ny tantara Mosesy manaraka rehetra dia samy mahery indray tompoka fa anao fahagagana foana ny tompo eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Misaotra tompoko nafinaritra ny neno ny pasteur Ernesta iny any États-Unis any izy amin'izao fotoana zao miezaka foana mampita antsika hafatra mahafinaritra miezaka foana manome fampaherezana ho antsika tsy mitsahatra mihitsy misaotra tompoko misaotra anazy foana ako satria mba nahazo zavatra zany afaka mirécupérer ny vidéo any ako dia afaka mizara aminareo an'izany vidéo kely zany na dia efa nandeha raha le izy dia zarazaraiko eto foana satria misy zavatra mahaliana ny zavatra tenenina dao tsika hiaraka amin'ny Jason Legrand amin'ity vavaka ty aza atao mahakivy anareo ny mijery an'ilay vavaka intelligence artificielle fa miezaka izy satria surtout an'ilay TikTok manenjika an'ilay jeune dia Québec sy hoan'ny tanàna amin'ny teny frantsay satria sarotra be mihitsy mitondra asa fitoriana aty amin'ny tany tsy mino satria eto surtout eto Québec tena tsy mitovy amin'ny ohatrantsika any Afrika tsy mitovy any États-Unis satria tena vomafy mihitsy ny zareo rehefa nielany resaka anareo zany tena vomafy mihitsy ny zareo satria betsaka ny zavatra natao tamin'izareo subira zavatra mampalahelo izy dia tsy mino tsony mihitsy zany tena tsy mino sarotra mandresy lahatra anazy ndao ary tompoko. Commence ton mercredi avec cette prière. Dieu a quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant et plein de gratitude. Avant de commencer cette journée, j'aimerais prendre un moment pour te dire merci. Merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci pour les victoires que tu es en train de préparer, même dans le silence. Père, aujourd'hui je te demande une chose. Repositionne-moi. Là où je me suis égaré, replace-moi sur le bon chemin. Là où je me suis éloigné, ramène-moi près de ton cœur. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a essayé de détruire dans ma vie. Restaure ma paix, ma force et ma confiance. Brise les chaînes que je ne vois pas et détruis les barrières spirituelles qui m'empêchent d'avancer. Saint-Esprit, dirige mes pas aujourd'hui.
Ne me laisse pas suivre ma propre volonté, mais conduis-moi selon ta lumière. Je déclare que ce mercredi sera un jour de repositionnement, un jour de restauration et de relèvement. Que ma semaine change à partir de ce matin. Seigneur, merci pour cette faveur. Merci pour la victoire silencieuse que tu es en train de m'accorder. Si cette prière vous a touché, commentez Amen. Eny tompoko, hifarana eto ny fandaharantsika androany nanantena fa hitondra fitahiana ho anao mangataka hatrantsika amin'ny herin'i Jehova mba fanahy masin'i Jehova mba hanampy antsika ary tsy tokony hisaraka amintsika aza dino ny mivavaka, aza dino ny mity, aza dino ny mampiseho fitaratra, aza dino ihany koa fa tsy tokony hiteniteny foana tsika, aza dino fa miaraka amintsika foana Andriamanitra. Nisy texte anankiray zay tao nafinaritra anahako tao amin'ny postany groupetsika tao zay ozy izy hoe tsy afaka mianatra na mandalina ny soratra masina io mihitsy ianao raha tsy mivavaka sy mangataka ny fanahy masina aloha. Zany zavatra zany dia zavatra marina, tsy afaka manao ninina mihitsy antsika raha tsy mivavaka dia mangataka ny fanahy masina mba hanampy antsika, hampitatsika zany afatra tian'ny fanahy masina, tian'Andriamanitra, tian'i Jesosy ampitaina amintsika zany. Tsy maintsy ho avy Jesosy, zay ny mba afatra teneniko. Ho avy izy mila miomantsika, mila miverina ohatra ny zazakelitsika satria io toetratsika amin'izao fotoana izao io tsy ho afaka hoentintsika mihitsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tonga dia efa bloqué tsika ho fety, midy tanteraka. Donc andrarantsika no tsy maintsy miverina tanteraka mihitsy, na miverina ohatra ny tamin'ny andron'ny Adama sy Eva tamin'ny voalohany. Zay mba afatra tiako amenanareo amin'ny farany. Ary tsy misy miala zany io tsy maintsy mandroso foana tsika ninona finoanao nisy afaka omaly ny resadresaka momba ny atao hoe jugement. Nous sommes tous invités ao anatin'io jugement io. Anjaranao amin'izay mametraka hoe aiza ho aiza ny fahamarinana mba ahafahan'Andriamanitra miteny ahako hoe tadidiko ianao. Satria Andriamanitra Jesosy nefa niteny hoe nareo miteny anao hoe tompoko nefa nareo tsy manao ny zavatra niteneniko anareo akory. Donc anjaranao miezaka, anjarantsika no miezaka fa tsy anjaranao rery, anjarantsika no miezaka mampiseho an' Jesosy hoe afaka miteny hoe tompoko ianao ny Jehovah Andriamanitra. Donc anjarantsika zany mandray an'io zavatra rehetra izay nitenenio dia mampirisika anao hianatra, angataka ny fanahy masina mba hiditra ao aminao, angataka ny herin'i Jesosy ray manontolo mba hampitahanao an'izany hoe inona ny tokony ataoko. Any savoir poser des questions, savoir mametraka fanontaniana, miteny hoe aiza ho aiza amin'izao fotoana zao raha tonga tampoka Jesosy. Inona ny zavatra tokony ho ambariko, inona ny zavatra tsy nentina ataoko. Za rery ve dia afaka miresaka amin'Andriamanitra sy mangataka amin'ny fanahy masina mba ahafahany manampy anahako. Zany rehetra zany dia question miandrantsika tsirairay avy. Tadio fa tsy misy fahatezerana ny zavatra rehetra izay omenanao eto. Raha toa ka miezaka amin'ny tenin'ny fahamarinana dia misy antony. Misy antony satria tianao zahay. Zay ny azoko tenenao, misy fitiavana ho anao. Matoa mampita. Mbola miezaka miteny hoe miverena satria miantso anao Jehova mivoa tao amin'ny Babilôna ary vahoakako. Miezaka manome fitiavana anao. Ary fitiavana tsaratsara kokoa noho ny Saint Valentin izay ataonao isan'andro, ny fitiavana izay atolotra anao satria filazantsara an'Andriamanitra. Anjaranao indray no miteny any amin'ny hafa rehefa azonao le izy, rehefa miparitaka any aminao, rehefa tafiditra ao anatin'ny lalan-dranao rehetrarehetra any hoe izay ny fahamarinana. Io didy folon'Andriamanitra tsy tokony hiala tampoka. Dia faly Jehova amin'izay fotoana izay. Faly izy satria tonga ny havany. Mirary andro sambatra ho anao raha pitso indray dia manome fanantenana anao fa hanome zavatra tsaratsara kokoa noho ny nameko anao androany. Miala tsiny tamin'ilay fahatezerana kely tamin'ny voalohany teo fa leo tofoka satria mahanitra ny tany. Ny mpivarotra fitaovam-piadiana dia falifaly nefa betsaka ny tsy mihinan-kanina sy maty. Tokony hivavaka vetsika hiaraka hivavaka hoe ahoana ty zavatra ty, firy ny reserve ny
vola tazomondrareo quelque part nefa firiny tsy mihinan-kanina zany zavatra zany dia tokony eritreretin'ny kristianina tsirairay avy hoe mila miondrika antsika rehetrarehetra, mila miantso ny anaran'Andriamanitra hoe okizay, mila miveriny Jesosy. Tsy azo forsena izy efa miverina mba tsy maintsy tonga ho azy eo izy, tsy azo forsena izy fa mila miondrika tsika satria betsaka no mijaly. Misaotra tompoko. Fiainako izao fantatro fa tsy manavaka ny Andriamanitry vavahako, fa mihevitra ny mombay, mafantatra ny anarako, ka izao tompody avonona izakireo fanenjehana tsy voafetrany izao, hita maso izao ny alali ny finoko anao. Zao mafantatra fayanao no ivonizao fiainako izao, fantatro fa tsy manavaka ny Andriamanitry vavahako, fa mihevitra ny mombay, mafantatra ny anarako, fa izao tompody avonona izakireo fanenjehana tsy voafetrany izao, hita maso izao ny alali ny finoko anao.